Ny fotoantsika amin'ity hariva ity dia ny fianarana ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny Ecole Des Sport etsy amin'ny ANS Peflo no resahantsika ankizy misa 700 no nahavita izay fianarana fototra ho an'ny fanatanjahantena izay omaly sabotsy no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 4.4 5.4. Mpianatra fanatanjahantena miisa 700 eo no nanaraka ny fianarany mianatra izany fanatanjahantena izany tetsy amin'ny ANS Peflo nandritra ny 7 volana. Omaly no nifarana tao amin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana na ny fampianarana nandritra ny taona 4.4 5.2. Ny Ecole Des Sport eto amin'ny ANS zany dia mariana aloha fa efa 30 taona zany mahery izy io zay no nanaovana anazy. Ny taranjan'isy tamin'ity année scolaire 2014-2015 ty dia nisy anankisivy dia ny taranja sport collectif volleyball, basketball ary ny football. Ny taranja n'olon-tokana koa dia nisy ny pétanque, natation, danse ary gymnastique ary misy ny taranja momba ny haiady dia ny judo sy ny karaté. Ny tanjona moa amin'ny Ecole Des Sport zany ny tanjona tena vaindohan-draharaha ny Ecole Des Sport eto amin'ny ANS hatramin'izay dia famolavolana ny ankizy mba hahay izany hoe avy amin'ny base zany fampianarana ny base teknika rehetrarehetra no tena atao ato amin'ny Ecole Des Sport. Ary manaraka an'izay rehefa hita fa manana ny base teknika tsara ny zaza dia afaka alefa any amin'ny klioba isan-karazany. Fa fanamariana zany ato amin'ny Ecole Des Sport ANS dia tsy klioba izy ty tsy entraînement no atao ato fa tena enseignement na fampianarana. 30 taona ozy ianao raha atao jery toto izay 30 taona izay hitanareo tena nisy fahombiazana nisy akony teo amin'ny fanatanjahantena malagasy ve fisian'ilay Ecole Des Sport hoe nisy ankizy hoe hitanareo hoe tafita tato amin'ny taranja iray izay nisafidiany ve zany amin'ny ainga avy ato amin'ny Ecole Des Sport? Any amin'ny taranja isan-karazany zany dia hita mihitsy fa na tamin'ny efa hatramin'izay zany dia hita na teo amin'ny lomano zany na teo amin'ny basket na teo amin'ny teny amin'ny volleyball dia hita fa misy ny ankizy izay efa lasa champion de Madagascar mihitsy nefa ny entomboany dia tato amin'ny Ecole Des Sport. Taranja maromaro araka izany no nianaran'ireto ankizy ireto ary saika tafiditra tao anatin'izany daholo ny taranja iraisana sy ny taranja an'olon-tokana maromaro. Araka ny fanazavany ny talehan'ny ANS dia tafiditra ao anatin'ny politikan'izy ireo izao fampianarana ny fanatanjahantena izao. Tonga amin'ny tanjona anankiray zany zao ny Académie nationale de sport ao anatin'le hoe Ecole Des Sport taranja anankiray izay manana indrindra ny taniketsa zany ankoatra n'ireo fampifanana avolainta ka androany zany no famaranana ireo discipline isan-tsokajiny izay fikarin'ireo mpampianatra matianina sy expert ao anatin'izay dia eo zany nafantarantsika hoe ny Académie nationale de sport dia mametraka ny programam-panjakana mihitsy izay tarihany ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny ministra AMC zany dia Mosarso dia manatanteraka izay famarana izay zany amin'ny andro ity ka maro ny taranja izay fikariny Académie nationale de sport anatin'izay fanomanana ny tankety izay. Araka ny fantatra dia hiditra tsy ho ela indray ny fampianarana ho an'ny taona 5.4 4.2 sy 2 eo amin'ity fampianarana ny fanatanjahantena ity. Dia izay ihany koa tompo lasy tompoko vavy no mamarana ny fotoanantsika amin'ity hariva ity. Saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Saorana ihany koa ireo namana teknisianina niarany asa tamin'ity androany ity, teo ny namana Androtina Patrika nandrindra ny sary, teo ihany koa ny namana Bosco izay napita ny sary tany antokantranontsika izany. Dia mametraka ny veloma ary ho mandra-piona amin'ny eneriny an'io toy izao indray. Veloma to.